ohatra ny sampana tantara eto amin'ny MRE anareo anio. Fitsaran'olombelona. Diampen'ny fi sy fitiavana. Ireo anome aina ny tantara, Rado, John, Liva, miaraka amin'ny Sylviana, Aline, Noro ary ireo mpanoratra. Mandray feo, Rainy Jonary. Manahoana tompoko? Manahoana ianao? Tsy izano fa nahita tamin'ny gazety hoe mitady gouvernante nareo dia mba saika anytany momba an'izay tompoko. Mandrosoa ary andraso aloha iantso mivadiko vetivety Wow, mahafinaritra be koa zato izany Manahoana ianao? Manahoana tompoko? Zao ary Ino tompoko? amin'ny maha gouvernante anao dia miandraikitra sy manara-maso ny mpanampy rehetra ianao, ny mpahandro ny mpanadio trano, ny mpanasa lamba, ny jardinière ary indrindraindrindra ny babysitter. Dia tsy ndriko tsara mihitsy fa mipanampy atao trano efa be dia be. Izany hoe ny teny ilananao izany dia izao hoe andrindra tsara ny asandry zareo. Noho izany dia mila zavatra mipetrapetraka tsara, fa tsy hoe rehefa reraka any amin'ny alehako any akory dia tonga indray dia mbola hivazavaza aminareo menakavy ato. Azonao tsara ve zay? Eny tompoko, mahazo matokana fa anao izay azoko atao ka ary tena vonona ny anaja tsara izay fepetra rehetra petraka ireo. Hono efa nitondra ireo antotan-taratasy nitakiana tao anaty gazety ve no mahatonga Eny tompoko, efa netiko daholo ka retinetiko reto. Dia voaraiko izany reto Eny ary tompoko, ka roviana izany manomboka miasa. Ka na te androany aza dia efa mety ka. Tena androany mihitsy rehefa ohatra ka tsy vonona ianao dia miteny fotsiny fa mpitady asa ne be dia be, mora napahana hevitra mantsy. Tena vonina tompoko ka izany hoe mba mangataka ora roa fotsiny mba andeha akakonetako fa tena vonina ka. Ndao ary Misaotra indrindra tompoko. Afaka adiny-dropilina ianao tonga eo za be dia be ny ataoko. Dia efa miteny anao mihitsy ary sy dia lamina io toetra ratsinao io. Maninona indray Tsy handray gouvernante akoatra n'iny intsony ka raha tsy tamana iny dia mijanona tsy miasa intsony ianao fa miandraikitra ny trano rehetra. Azonao izany na dia ny fijerinao azy fotsiny aza ve dia tsy mandrisy lahatra anao. Ka rehefa patron dia tsy maintsy izany foana amin'ny fomba fitondram-piasa na inona teneninao Milany tamina ireny indry izany sy tela tena izany mihitsy ry maman. Ary mba mahavita ny asany tsara ve na ny sainy iny Dray, ka raha tsy mahavita ny asany ve izy tsotsotra ohatr'izao Zay mihitsy ny aloha Hita maman, taloha zao avy any amin'ny alehako any dia tsy maintsy mitatatata amin'ireo mpanampy ireo. Fa izao kosa efa dia mipetrapetraka tsara daholo ny zavatra rehetra Ny tsara aloha izany izy kosa aloha raha voajerena dia hita fa mahavita azy. Tsy ohatran'ilay farany teo mihitsy ngia. Izy moa ilay kalabe famaliana be iny Izy hianatra ve? Ary nasaina kosa aloha mahafinaritra dia mba lalina koa ty fandokafa amin'ny maman azy. Mitovy mihitsy nareo sy taony. Fa ahoana? Ka izany koa ny teniny voajerena hono dia mandresy lahatra izy hono tsy handray gouvernante akoatra n'iny intsony fa rehefa tsy tamana hono iny dia mijanona tsy miasa intsony Zany ka marina kosa ane zany anako. Ary mba aiza aloha ilay zafikeliko fa te ahita azy neny maman koa vao amin'ny telo ange izao mbola any ampitsangatsanganana any izao izy.
indrina ry stela rehefa mba tsy miasa de tokony mba miaraka amin'iny zaza iny e ohatra fa tsy ankinina foana amin'iny babysitera iny ny zaza marina mafy rehefa kelikely ange de tsy ho fantatry ny zaza iny ntsony hoe indri mihitsy ny reniny fa de ho raiky pity amin'iny babysitera iny mihitsy ka tsy manam-potoana am'izany ary mamoa raha vitako ane iny tsy naka babysitera mihitsy ahy sao de mba adin'Andriamanitra am'izany vavandry zany ry stela ka zany marina ko inona ny ataoko ao e adidindri eo anatren'Andriamanitra ane iny zaza iny amin'ny mareny indri tsy ampy fotsiny hoe manome azy izay ilainy ara-materialy mila ny fitiavandrizy ary efa impiry moa ny dokotera noho ny efa miteny fa tsy ampy fitiavana mihitsy ny zaza iny iny mamanko zany foana ka zay efa visana ny ataoko be deabe ny tsy fahavitako an'izany mihitsy ny mahatonga ana hoe maka-panampy be deabe sy ny sisa sy ny sisa ory nasaina avy kely ianao aty aloha azao andray vahiny tsika am'lahady eny tompoko ka hono ary madama misakafo aty ve le vahiny bien sûr misakafo aty ry zareo misakafo eo izy ny atoandro de ny arivo ka zao alaminy kely momba an'izay zavatra zay ny sakafo sy ny zavatra rehetrarehetra ka tsy zany ny madama fa maninona ndray voaniera tamiko mihitsy sofara mpahandro fa hoe andeha hijery ny dada noho izy fa ohatra ny tsy salama ny dada ka izany ianao ny asany eo izy ka efa voalamiko n'iny amin'izay tompoko milaminao any aoko fantatrao na saina fa rehefa mandray olona de mila zavatra mipetrapetraka tsara noho izany de tsy misy mahazo mivoaka nizany izy azonao zany ary efa fantatry sofara koa nge zany fa de mahagagana koa zany ory madama ka marary mafy an'iny dadany ary tsy maninona fa aleo raisiko tanana ny fikarakarana ny sakafo za mantsy manko efa mba nianatra momba nyreny cuisine reny tsy tialala zany any nianatra momba ny cuisine anao na nianatra momba ninone isofara ny olaiko mahandro am lahady un point c'est tout eny ary tompoko efa fantatro mihitsy ane mademoiselle fa marary mafy ane ny dadako ary zany no antony andehanako any nefa de zao de mbola tsy mandeha foana ka inona raha ny ataoko ndry tsy mety mihitsy madama ka ataoko ahoana efa nyteny taminy fa isolo ndry fa de izany tsy te alalan'izany no nisy findriano ny ilainy sady mikitikitikiri izy am'izany mademoiselle nasaino zany iny mba any anterany fianakaviako ny vola rehetra de aty amiko daholy aty amiko ny vola mba andrasany hitsabona ny dada ka inona roa ny ataoko ny sofary efa zay mivaly teny ny aritanao ihany izy fa izy rehefa zay de zay kanefa de tsoroko aminao re raha matokely fa tena zany mihitsy ny mahatonga ny mpanamy tsy tamahana atao amin'ity tokantrano ty firifiry zay ny olona nandalo tato kanefa de no nitoetrany de zany laza vetivety de mandeha ny mpanampy tena tsy matahotra an'Andriamanitra mihitsy io madama io ka mariny tsy vitan'izay fa mbola manambany mba ny olona ihany koa fa mihevitra ny tena ny tsoritratry ny aloka mihitsy mantsy izy tsy hanozina azy are tsy hanozina azy fa mbola hita izy aza de manao vavaratsy toy zany sofara fa zao aleo zao no atao mandehana aloha anatery volo mamanareo hitsabona ny dadanareo de amin'ny latsinainy ndry mandeha de matory any sa tsy mety zay tena mety mihitsy re zay de tena misaotra betsaka anao mademoiselle fa tena raha toetra ny madama angamba ny rahako de asa fotsiny nefa raha sanatry maninona aloha ny dadako de afantatra tsara ny anarako iny tena mariny amin'ny foko mihitsy ny lazaiko an'izany
zary sofara fa ataona fa zay no anjarany a mahaiza miolona fa lalam-piainana tsy maintsy ho ale antsika daholo zany maty moselana sainao fa tefa levina nisy isan'ny vatanako tany de tsy mba hita an'lay raiko akory tsy nahita azy akory talohan'ny alany ena mafy ane zany tena mafika ka efa niezaka ary indrina anao ny adidindrina efa tsy nahatratra ka inona ara ny azontsika atao oka zay tsy tatiko oka hoazay fa iny zao ranomasy manderaka be zao manina fotoana mihitsy nameno fiaoanareo aka maty ny tatako madama maty ny tatako ka hoana faly ianao a faly ohatra hoe fa faly ahoana fa everiny de mpampamisavy anga no faly amampaty ka inona moa no mahasamihafa anao amin'ny mpampisavika olombelona tsy manana fotsitraka ianao efa mba nera taminao ihany afa hoe mba hijery any dadako marary mafy kanefa de tsy navelanao sa satria mpanomponao de zany ny ataonao ako mba ataovy misy fepetra-kely tsy vava fa mikarama vary masaka gn'andry eto amiko sa tsy velokoa manano hoe manompo eny ekeko tokoa madama fa tsy mikarama vary masaka izay ato saingy ny fomba hitondranao kosa de tena sanatria tena ohatran'ireny andevo reny zany fa nanandevo anareo atato zany mihitsy madama mba lanjalanjao kely mivavavoaka sao de hovidina lafo ry sofara fa misy ino zao e andray ndraindriny efa maty am'izay tokony hafatesany any ko zany lazay ndi fampamisavy na hafaty azy zao noho izy aoronony ny atandry de lasindry miaraka amin'ny vavy aloavy kely karaha manirina saina de regleo zay momba anazy rehetrarehetra de aleo izy andeha fa tena tsy mila nitsony betsaka koa ny olona mitady azy saingy indriny mba ilaiko ikarakara ny sakafo rehetra atao trano any de zany ny ataondry zany didy avingendry ohatrany tsy olona tsisy fotiny ohatranareo akory lasindry eny ny fahafantarako hoe tsy olokolom-pona tokoa ianao madama no nanajako anao ary zany indrindra ihany koa ny antony nerako anao tamin'ireny fotoany reny fa hony e fa resakinona daholo zany mandrelaka mihitsy fa ino zao ry nasaina tsy zany raha mise fa nindra tamiko i sofara zany hoe andeha hitsabony dadanina rary izy fa zange no tam'le fanesana tamin'ny lahady teo zany de voatery ny alatsinainy izy vo nandeha kanjo moa zany vatana mangatsika no vatanytadako raha miseho fa naninona kosa izy ny tsy nalefanao ry nasaina olona efa marary mafy zany ve de ka tsy zany raha miseny tsy hoe ny nandefa azy raha ny sitrapoko de ny andefa azy tokoa fa nyteny tamin'ny madama tokoa hoe isolo azy amin'ny asany fa tsy nety zany madama Stella de ahoana kosa zany Stella raha mba enao ny teo amin'ny toeran'ny sofara de ahoana manontany anao avalio aikakaiky ka na tamin'ny toerany nataiza mazava ny fanarahana tamin'ny voalohany hoe rehefa mandray vahiny de tsisy mahazo ny voaka aton'izany izy sady za koa ange tsy malala hoe marary fofaty koa zay rainy any madamo fa mba foninona loatra re no mitepo anatinao ao okzay sofara okzay fa eny fantatro nasaina ento kely any izy aloha eto any misy de tonga de regleo zao akehitriny zao nkotiny fa tena mahatsiravina loatra na tsy misy regleny zany eo ry nasaina teny aminao ento any fotsiny izy aloha eny tompoko dao sofara aloha dao aloha fa azo fa inona mihitsy moa ny tena ao anatin'ny lohanao io ry tony atao anatin'ny lohako mitazona an'iny ndray tsy napoziko hoe olo loatra an'iny ny anina toetra ohatr' zany marina mafy ianao ny tena misy toetra Stella nga efa impiry moa zany no ny teny taminao amin'ny fomba fitondranao olo io enao ny tena miaroaro ny mpiasa rehetra ato de mazava zany ankehitriny ny antony amingy avingiany ataka an'ireny satria mana tena mifondra misehitsetra azy izy fa i madame Stella kosa tsy mitsetra azy mba fantatrao moa ny teniny tamiko teo lazay nongefa mpamisavy ahy zao fotsiny ny teniko aminao Stella tsy miala ato zany sofara ary manomboko zao de tsy misy mpanampy mialy eto raha tsy efa mandalo aty amiko ary fantatro koa ny antony mazava androana azy mazava aminao zany
mba naharitra kory Stella zany a? Ianao very maman vahiny amin'izany a Stella andray vahiny voatetiny daholo zao tontolo zao. Ary mba nanahoana zay le sofary? Efa milamina ny amin'ny indro maman. Ay, ary ianao zany any anaka ohatra ny maimaina hafahafa mihitsiny fa misy inona? Tsy zany ry maman fa tsy mety mandry mihitsy ny saiko ny amin'ilay afera indray mandeha iny a. Namangy any naina teny am-pony za maly a. Tena ontsa mihitsy ny foko. Aza de manamelo tena any amin'izany any re anako. Zao kosa aloha mba eritrereto ihany hoe niara-niketrika ihany zay roalahy nefa izy nitofotra. Za kosa afaka madidio. Ka tsy hitako mihitsy zay ambara aminao anako. Zao anery maman no tena mampalahelo ahy. Nisy sipy zay niaraka taminaina. Ary efa nikasain'le ry alaina vady. Kanjo izy nitofotra iny. Ay hono le sipa no efa bevoka tamin'ireny. Dia hafa-jaza no nofaterana tampoka. Zay no nahazo azy. Laliny zany anaka. Dia ay zao ilay vehivavy. Toa hoe lasa nody any amin'ray aman-dreny any Tsirabe any. Dia isaky miakatra ty ilay sipa vao mamangy azy eny am-ponja. Tena malahelo mafy an'le ry mihitsy azy andro mama. Ka tsy hitako anie anako. Izao miresandray ianao amin'ny papa dia izaho anamafy azy. Izy mantsy mahafantatra olona betsaka. Na dia atao hoe ny anamaivana ny sazony fotsiny azy. Ena re. Arak'ireny tatitra nataon'ny mpitsabo ireny Andriamato Tony dia fanapozinana ara-tsakafo no nahazo ny vadinao ka hono aho. Misy olona ve ahinao ny amin'izany toejavatra izany? Ny amin'izany aloha Andriamato commissaire dia tsy afaky nilaza mihitsy aho hoe manana iay amin'olona satria tamin'io fotoana io mantsy dia be ireo olona nasiany tato an-trano. Ambon'izany koa mety ho ny sakafo nohanina tany ivelan'ny tany koa no nahavoa azy tsy fantatra intsony. Ka raha raisiko zany teninao zany dia tokony hisy olona maromaro fompozina niaraka taminy koa tany ivelan'ny tany fa raha ny fandinihako azy dia tena tato an-trano mihitsy no nahavoa azy. Ka raha tato an-trano ary dia nahoana tokoa ary no isy rery ihany ny voa sady nokendrena manokana izy. Ahono Andriamato Tony? Ino Andriamato commissaire? Akoatr'ireo mpanampinareo reo moa tsitsikaritra ao ve hoe nisy olona nidikiditra tany an-dakozia tany tamin'io fotoana io? Ohatrany toa tsy nisy tompoko. Tsy nahatsikaritra anao ka hono tsy misy olona manana rahelo amin'ny vadinao ve tamin'ireo olona nasanareo tato? Na asa, ny ato an-trano, na tsy fantatro mety ianao mihitsy aza no namisavy ny vadinao. Namisavy? Mpamosavy? Zay ilay resaka nataony Stella tamiko commissaire. Mba fantatrao moa ny teniny tamiko teo mpamosavy ony mpamosavy. Dia isoa fara ve? Fa hono Andriamato Tony? Andriamato commissaire. Iza moa ty isoa afara raha tsy mahadiso? Mpahandro sakafonay Andriamato commissaire. Eny tompoko. Nefa tsy ohatrany tsy ora amin'izany mihitsy ahe. Fa nahoana ary? Tsy nahavitan'izany mihitsy raha soa afara ka. Lazao tsara aloha zay tianao lazaina Andriamato Tony. Zany hoe ilaintsika amin'ny famotorana ani zany. Tsy izany hoa fa nisy fifamaliana teo amin'ny vadiko sy io mpahandro io ray volana sy tapany teo eo zay. Ary naheno zavatra hafahafa ihany anefa tsara angamba dia aloha antsoko mihitsy ny gouvernantako satria
izy no nanatry maso an'izany fifamaliana zany. Iny ara tsara tso mihitsy izy ka nasaina vikely anao nge anao azavady mazaho toerana anao mademoiselle araka ny hevitrao mety vitany so afara ve ny anapozina ny madame Stella. Ahoana hoe tompoko? Mazava be angamy za fanontanian'izany vita ny sofara ve ny anapozina amin'ny madame Stella satria araka ny tenin'Andriamantoa tony teo hoe nisy fifamaliana nga hono teo amin'izy ireo ary ianao no vavolombelona nahita an'izany fifamaliana teo amin'izy mianaka zany. Marina tokoa aloha tompoko fa nisy fifamaliana teo amin'ny madame Stella Sofara nefa kosa ny anamarina hoe vitany Sofara ve ny anapoizina azy sa tsy vitany. Tena sarotsarotra ihany zany. Zao ary azonao tantaraina amiko ve ny anton'le fifamalian-dry zareo. Eny ary tompoko tsy manina fa tantaraiko anao trano. Mino anao ary de ohatrohatr'izay tompoko le fifamaliana nisy teo amin'ny zareo. Ka araka ny hevitrao zany mademoiselle Nasaina de nentin'ny fotesitra fotsiny Sofara fa tsy nahavita zao eloka be vava zao akory eny tompoko. Zany hoe rehefa tsisy Sofara zany no nahavita ny eloka de mety olona zay naharentenin'ny Sofara ka nanararotra izany ka izy zay olona zay. Ona mademoiselle Nasaina mbola misy tianao anampiana ve zay voalazanao rehetra teo? Tsisy tsony tompoko, tsisy tsony mihitsy. Eny ary fa mahazo mandeha anao hatreto aloha zany Andriamantoa tony de Sofara no azontsika antanana voalohany ka ahoana ny hevitrao? Sarotra be izy ty Andriamantoa komisera fa de tsy manenona totoso ny asanao ka zao reno izy Andriamantoa tony ono mba azo mba ho ampanatsoina kely vetivety ve ary Sofara aloha. Eny tompoko ndra vetivety ary Nasaina mba sevo makaty kely nge Sofara zafady eny ary tompoko. Aingakaingana Eny tompoko. Mampiantso ahony ianao tompoko. Nampiantsanao tokoa raha matoa kely Sofara ka mandraisanao toerana. Misaotra tompoko. Ny antony ny antsoko anao eto de fantatrao tsara angamba fa nadiadina tamin'le olona voapozina ny sakafo no hanina tato amin'ity toerana ity tamin'ny andray andro zay. Fantatrao tsara ny andro sy ny fotoana nanaovana n'io lanonan'io Eny tompoko. Ka raha tsy diso ny fitadidinao de nisy fifamaliana teo aminao sy madame iza moa le patronao tsy zavaty? Madame Stella. Fantatrao tsara madame Stella. Marina ve fa nisy zay fifamaliana zay raha matoa kely Sofara? Marina tompoko. Eny ary de azonao tantaraina ve ny endriky le fifamaliana nisy? Mety nisy fifakasihan-tanana, mety nanahoana ny afaran'izany fifamaliana zany ato vava fotsiny sa faringom-bolo? Misaotra anao ny Andriamantoa nanome ny fitenenana. Raha nandray filazana fa narary mafy ny dandako dia nera tamin'ny madama ary tsy navelany nandeha araka ny filazany ramatoa kely Nasaina. Teo anefa dia nanana hevitry ramatoa kely Nasaina mba andehanako anatitra vola ho any amin'ny ray aman-dreniko ary rehefa tonga tany dia indrisy fa vatana mangatsika ny vatanako tany. Rehefa izay dia tafaverina tato an-trano
ary latsa-dranomasony amin'ny fahoriana izay nahazo anahy. Teo anefa no eny madame Stella ny zavatra nisy dia avy hatrany dia nanometsiny ahy izy. Tsy mba niain'ny fahoriako fa nanometsiny sy ohatra ny nanao teny marary. Tamin'izay dia tankina ary tsy nahateny fa dia ny ranomasoko no mipatrapatraka komisera. Zany hoe raha azoko tsara zany dia le rainao maty ka tsy nandehananao ny vadiana tany ny fototry ny fifamalinana. Eny tompoko. Mazava nge zany raha matokely izy misy teo azafady raha matokely sofara to sofara mazava nge zany raha matokely sofary fa rehefa tsy nahay onona tsony ianao a tamina hafaty ny dadanao de nanana heritreritra kosa ianao ny ahamaly faty tsy re tompoko sanatria amiko nanao an'izany ka iza moa mahita raha matokely sofara fa ny fora amin'ny mafana laviko dia laviko tanteraka izany andre matoa komisera. Ikeko fa tena hoe nisy fanasana tato tokantranonay ary nisy fiaraha-misakafo tokoa ary dia nitendreny madamazah no nikarakarany sakafo rehetra kanefa tsy izaho mihitsy re tompoko no anatanteraka n'izany zavatra ratsy izany a. Ny tsy voalazanao teo raha matoa kely sofara dia le fifamaliana nisy teo aminao sy madame Stella ary asana hodinao tsy nitantaraina na zay mihitsy ny fandihan'le izy fa nandrahoana ny madame Stella ony ianao tamin'ny farany. Nisy vavolombelona zany ary nisy nandrehan'le fandrahonana nataonao ka eo dia ho sarotsarotra anao ny hiala. Ekena fa nisy tokoa ny teny mafy izay nataoko tamin'ny tompoko kanefa na dia eo azy zandrehetra izany dia tsoroko aminao andre matoa komisera fa tsy nanao an'izany mihitsy a sanatria amiko ny amin'ny savy olona andre matoa komisera eny dia ho hitantsika hoe ihany ny tohan'ny amin'izay fa zao aloha dia tsy mahazo mihetsiketsika atao amin'ity toeranyity ianao mandrapa isin'ny mazava n'ity toetra raha ty ka mandehana raha vonjeo amin'izay ny asa mandraranao misaotra indrindra tompoko ny teny farany etiko hanazavana an'izay rehetraizay dia rehefa ny famaly izay ary ny hafaran'ilay fifamaliana dia nasainy raha misetony nandeha nasainy entiny raha matoa kely nasaina ny voaka ny efitrano nisy anay dia izay tompoko fa tsy mifampikasa tanana mihitsy izay sy madama. Eny marina tokoa za fa tsy nikasy tanana ianao raha matoa kely sofara kanefa noho ianao tsy maty voalavo akibo dia tany misakafo tamin'ny fanasana no nendrasanao kendrotohana ka nanasianao pozina ary niteraka aretina ho any ramatoa Stella. Tsy sanatria amiko re zany andre matoa komisera tsy namisavy azy zany re ahy sahako minina eto anatrehanao kanefa dia malahelo amin'ny laza aminao raha matoa kely fa mandra-pahita ny tena marina aloha dia tsy maintsy tananay ianao ka dia manaraka anay zao tio zao tanterao ny asanao andre matoa komisera. tena tsy napoziko mihitsy hoe isofarany navita nanapozina ato zao rotony ka izy anie nandahatra amin'ny farany mihitsy fa tsy izy ono nanao an'izany ka raha tsy izy ary dia izy zaho kosa aloha tsy mino tena tsy mino mihitsy hoe izy nanao an'io vava tsy ambonao io ihany nahitanao loza ry Stella ka izy ary no navita napozina natsotrao izy ihany ingeno mikarakara sakafo ao an-dakozia ao ninao fiarovana ho an'ireo mpiasy ireo ihany ambaraky ny efa hafaty avy dia mbola zany ihany ny ataonao misy antony ny fitsarana matoa mandefa azy eny am-ponja efa miteny aminao amin'io vavanao io fa tsy mba hajanoina amin'izao io vavanao io fa
andao sary aloha tsoko nasaina 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 fa izy domona sy ny zazakely no nitsangatsangana androany eny tsy mba zaza ry zareo no nandeka de mbola tsy tonga foana ve andro efa amin'ny efatra sasany eny zao ry nasainy ka na za koa rany madama mety mba mametraka fanontaniana ihany fa tsy matomsela nasaina fa misy ina ary domona misy nakahoany zazakely maninolay misy nakahoany zazakely fa hoana ny zazakely ko nisy nakafotsy zao le karadotrany tia mipetra aloha ianao stela petra ianao fa ianao mbola tsy tsaratsara mbola tsy tsaratsara ianao mampienenkonao tema tokony mandehana ka rano izy nasaina aloha ingakaingany ianao hoana ny zazakely nisy nakafotsy misotro zao tsy manaiky an'izany mihitsy mipetra ianao aloha mampiasanako e iny aloha ny ranao stela iny amin'ny nasaina iny raiky taholy ry tsy mana fotoana hipetrahanay tsy mana fotoana hisotrona rano ary le adaly ty fa atsomy polisy mahafahapana zany atao aminareo zany andriamatotony de tsy hitatsino izy ty andriamato komiserako manontany ianao mademoiselle Domona tantarao amiko amin'ny atsipiriany ny antony nahaveriny zazakely ary mila anao milamina tsara amin'ny tantara de aseseho hatrany amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany fa tsy ny ranomaso akory no alefa aloha teny tsy mba zazy zay no tsangatsangana tompoko ianareo iza moa iza le izay za de zazakely ary solo tompoko fa iza koa zany solo zany fa misy mpiasa vaovao ndraisinao koa nga zany solo zany ry tonia iza lalako zany solo zany i zany solo zany ry domona olona miaraka amiko solo tompoko de isaky ny mitsangatsangana zay de miaraka foany zay telo ay misy an'zandry nasaina ka aiza kosa moa tompoko no anarako azy zay olona miaraka amin'ny any ivelany any fa miala eto amiko eto izy de isy sy ny zazakely ary miditra eto izy de mbola isy sy ny zazakely any toy izy ny fanazavanao mademoiselle Domona de rehefa tonga teny zay de izy no mitrotro ny zazakely fa maninona zanako mase le adaly ty trotro zay olona tsy fantapotry zany aoka restela marina so de mba anahira anaty eto ianao mangina aoka zany ranomasonao ka azafady andriamatotony eny andriamato komiserako tony eo kely aloha nyvadinao fa tsy isy zavatra vovity eto toy izy ny teninao mademoiselle Domona de izy ny trotro azy de latsaka ny satroko le zaza de miverina naka le satroka de nohony avy eo de tsy hitako tsony zay naleandry zareo de ahoana de nitady andry zareo tao anaty olona tao aloha de rehefa tsy hitako to mihitsy ry zareo de niantso fontsy eo tsy hita le zaza niaraka tamiko re olona de hoy ny olona hoe vehivavy adalanga ty lasa monody ao lasa nody de nitomana tsy hita le zaza ono aiza moa le tovolahy miaraka aminao no mipetraka tsy hitako tompoko misy azy tsy fantatra ahoana ry kialakely ty tsy hitako ny tranony tompoko vona re tompoko izay olona tsy fantapotritra rehetra zao zany de iarahanao daholy aiza moa no alalako raha efa koa efa nomanina tany ambadika tany zany de eo ianao mody manao saka manafika eo fotsiny manafikeloko am'ty ranomaso be so tsy fantatra fa polisy any polisy vona re tompoko tsy ny ray hevitra tamy mihitsy ahy tsy maninona koa fa gadra ohatra ny sofara re raha izao no tianareo raha zany fantatra rehefa mety de gadrao ahy aza maiky ianao mademoiselle fa mbola ho any tokoa fa izao aloha mandehana misotro rano zao no izy risy mivady amin'ny raharaha tahaka itony de matetika vola ny ilain'ny mpakakeriny tahaka zao mba hotakamin'ilay zazakely ka izao no izy olona mety
mahalala tsara anareo le olona ary mety miantso anareo tsy hoela ry zareo ka noho izany de anirako olona eo anao ny branchement ny telefoninareo mba hosorekotony mandrakariva ny lininareo raha ohatra kosa moa portable no intsony anareo a de atoy avy hatrany zahay. de zao foana ve ry Stella no iainanao a? Tena naninenako mihitsy ry maman tsy nitesako ny zanako a. Zay anie Efa ho ray volana sy tapany ane zao tsy nahitana azy e. ka efa manao ny asa eny amin'ny polisy ry Stella. Maman, iza mahalala rehefa maty zay zanako e. Aza miteniteny foana ry anako. io ndray ianao ry Stella io ndray ianao sy ny ranomasonao. Aiza ny zanako Tony, aiza ho any zanako e. Zay ry Stella vo tamin'ny maraina any ianao no nitenen'ny dokotera hoe mila mitandrina mihitsy amin'ny fonao io e. Zao de ataonao ndray maneritreretsa kely ianao. Azafady tompoko, manao azafady aminareo. Fa misy inona indray ry nasaina? Tsy zany ny rizy mivady fa tsy hoe ratsy akory ny fifampitondrantsika teto, fa rehefa nieritreritra de nanapa-kevitra fa aleo angamba angatatsodrano aminareo e. Maninona tsara hoe Orina saina tempolilosana ao anaty fahoriana fezay mivady e. Azafady Milanonga zay ry nasaina e, tsy vitako tsonina de niasa hoe paiko andram-piasa be de be reo ary. Tena miala tsiny aminao ary madame Stella e. Tena miara-ory aminareo tokoa ny foko, nefa tsy hitako izay atao. Olona teo ambany fiadidiako avokoa na isofara na hitomona ka matahotra koa sao de isan'izao a de aleo aloha angamba angata-dalana. Nasaina milanao izy mivady zao e. Jereo anie ty Stella e, tsy ho vitany io mihitsy ny fihain'ireo mpiasa ireo amin'izao fotoana izao. Jereo zao ny etahany fa maninona ka ianao raha mba mijanona kely e, satria ianao ne ny gouvernante hitako mahatoky teto e. Miangavy anao ary anako mijanona re. Efa nieritreritra lala mihitsy atompoko vao nanapa-kevitra fa zay ny teniko farany hoe aleo ody any amin'ny dada sy neny any Antsirabe koa fa zay ry izy mivady eny ary zay ve moa afaka ny aniry anao hoe mijanona ka de tsofina rano zany ianao ko. Misaotra indrindra tompoko be de veloma ianao ry nasaina. raha misy vaovao de mba teneny any ahy manao ny madame Stella ao andray mataotony. Tena lanaka be mihitsy izy ao andray matoko komisera. Izy zao no ifampitolomana isan'andro eko. Hitanao ihany ndray ny fahasalamana iny ka tsy hitantsony zay tena hoe ilazana azy. Ka tsy zany mantsy fa izao no antony nampihetsoko anao andray mataotony. Neny tompoka. Efa nanao zay azonay natao zay fa de tsy nahita ambokony. Tena lany eky tanteraka zay fa de atao zay asalama madame Stella de mieza hiatrika ny hoavy vaovao. Tena tsy hita intso zany ny zanako andray matoko komisera. Okare zay andray mataotony lehilahy tena ka mitrakay mafy zany komisera. Ataoko ahoana ny ilazan'izany amin'ny Stella zany zavatra zany. Nanantena ihany zay hatramin'izay fa de atreto zany ny farafanantenanay. Raha mbola misy koa ny farany tsy foana akory ny fanantenana andray mataotony izay fa de mampamaky any amin'ny vadiny sy any asay vo karakarainy nasaina izy de
miangatra ianao komisera zany a na saina koa nge efa tsy atao aminay intsony zany a hitanao nametra-pialana izy de lasa nody any amin'ray aman-dreny any Tsirabianiko. Ka hoana se zany hoe olona afaka izany ento koa ka hoe olona afaka izanyko enjana neritse ny fiainana tany amponja tany ny loto tsy loto ny bibikely isan-karazany mahangony fotsiny olona efo zato ry se zany ny ara-mipetraka atao anatin'ny efitrano anankiray mahafinge zany nefa soa ihany afanam-pahoriana azoko mitandrina ny didin'Andriamanitra de misaotra betsaka anareo mivady ny amin'ny fikarakarana rehetra tsisy fisorana ry se afandray aloha zany fomba fiteniny se zany tsisy fisorana ry se any anery se tsisy atao afa-tsy ny miandro ny andro maraina de miandro ny filetiko ny masandro hariva zany hoe nisy andrem-pitoritenin'Andriamanitra eny any ka rehefa ela ny ela de resy lahatra ny tenako nandray an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainako manokana lazaiko am'se fa voavakiko hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany io baiboly io ary efa tena nandinika sy namakavaka an'izany de natsapa fa tsy misy ninona afa-tsy ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany ny tena misy ny fiainana ny tenin'Andriamanitra mantsy de manambara manao hoe ringana ny oloko noho ny tsifo sy ny fahalalana ary ny tsy fahafantaran'ny olona io teny io no mahatonga ny olona hanao foana ary isan'izany misy zavatra katsahan'ny olona fatratra ety amin'ity fiainana ity nefa tsy ho azo mihitsy zany raha tsy ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany zany hoe raha azoko tsara zany ny tianao tenenina ary naina de raha tsy migadra ianao zany tsy mivavaka ka izay indrindra anie ny lalana ny tondran'Andriamanitra ary za koa mino fa so zavatra mahazo anareo zao de fomba ray mbola iantson'Andriamanitra anareo ihany koa tsy misy zavatra tsy hain'Andriamanitra atao izy mivady minoa fa ny anoloranareo ny tenanareo an' Jesosy no ela de iseho aminareo ny voninahiny de ty ilaza zany se fa ho hitanay ihany ve ny zanaka sa ento koa izy aneny ny Jehova ka aoka isy hanao zay sitraka ny fony fa isaory zareo ho any Antsirabe aho no manany mariaziko zany aiza tokoa moa nareo zany no hipetraka rehefa vita ny raray ho aiza moa fa Antsirabe any any fa hony ho alorinaina mba ohatran'iza loatra aloha ty olona ho alainao vady ity fa de tena tsy hita trasy mihitsy hoe inony ka misy olona niaraka tanyndranaina tandremy fotsiny so tsy tonga amin'ny mariazinay am'izay ianao mahita azy tsara ho afy zay ka tsisy atahorany seny amin'izany surprise be mihitsy zany ny amin'le olona fa misy iny naritomoana iny ty mampikiropaka anao ty izany ao any zazakely madama maninona ao le zazakely madama zazakely iza zazakely zanakareo ade zanako marina zanako stela oe hita ihany za fa ahoany zao ry naina oe fa taiza nahita ny seny zanako zany avy aty amin'ny zany zanako taiza ho any nahita ny seny zanako ary taona saina fa ahoany ny tsara angamba de aleo na saina no anazava ny fandehan'ny tantara rehetra ny voalohateniko aloha ry izy mivady de mifona aminareo voalohany indrindra aloha de tsy nasaina velively no anarako fa inampoina ary izany fofombadiny naina tamin'ny fotoana navoatananaina teny amponja de afa-jaza no ny fahatairana tapoka
raha ny tena izy mantsy andriamatotonia dia tokony ianareo lany niara-ny gadra fa noho ny fanananareo vola sy noho ny fahafantaranareo olona ambony dia afaka madiodio ianao andriamatotonia fa inaina fofombadiko kosa dia tsy mba nafatatr'olona ary tsy mba nanam-bola dia ny gadra niteraka lolo-poto ao anatiko izany satria amin'ny mampinamana anareo lahy dia tokony nanafaka azy ianao nefa moa tsy izay no nitranga ka dia teraka tato anatiko ny valo faty nitady ny hevitra rehetra hidirana teo amin'ny fiainanareo mivady ary dia ny fanojy tamin'ilay antso an-gazety nataonareo moa ilay izy a ka dia tafiditra somatsara teto atokantranonareo a no ararotiko ny fifamalinana teo amin'ny madamy Stella sy Sofara ka dia nipozinika ianao ianao ve navita an'izany ny tena tanjoko dia niaka ny zanakareo hosolon'ny zanako tetika efa nomaniko rehefa maty paika avokoa reny rehetrarehetra reny nanomboka tamin'ny solo izay namany domoana ka hatramin'ny fialako teto ny hevitra mantsy fa hafaly an'9 izy azy ity hosolon'ny zanakay fa ny zavatra tsy fantatra dia ay izy efa tonga olom-baovao no reseny lahatra ny amerina an'ity zazy ity eto aminareo ary matoa nahay namerin'ity zazy ity dia efa olom-baovao koa noho izany dia mifona aminareo mivady aho no ny zava-bitako fa no heveriko ny famaliana faty anareo no hitondra fifaliana ho ahy ary manaraka izany dia tsy hanome tsinanareo amin'izay mety fanapa-kevitra raisinareo mifona amin'ny anarany ry ary Tony Stella mety ny fitiavana diso toerana loatra izy ahoana moa sy no inoko an'izany resaka rehetra izany iza no mahita raha tetika nyraisanareo saina izany saingy hoe tsy maintsy hotratro nareo dia mody ny fona mba tsy hiverenana fanondrona any am-pontsa sa ahoana ny hevitra ao Stella ny zava-dehibe amiko ry Tony dia ny zanako tonga eto amiko ihany a tsy mahafantatra koatran'izay aho za indray aloha dia tsy anaiky an'izany mihitsy dia tena tsy nety niny mihitsy ny saiko raha matokelina saina hoe ianao izao no tao ambadika ireny zavatra rehetra ireny dia noho ny fitiavana tokoa ve nahavitanao an'ireny tsy noho ny fitiavana ihany ry Sofara fa ny tena loza dia ity izany tsara alohan'Andriamanitra natolotra nareo teo fitsaran'olombelona diam-peniny fi sy fitiavana ireo nanome aina ny tantara Rado John Liva niaraka tamin'ny Noro Sylviane Aline ary ireo mpanoratra ny sahana ny milina fandraisam-peo Rainy Jonary